Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Izao no voalaza ao amin'ny Galatianina toko 5 ny andinin'ny 7 manao hoe: aza mety ho fitahana ianareo, Andriamanitra tsy azo vazivaziana fa izay afafon'ny olona ihany no jinjay. Izao indrindra mantsy ny tantaranyseho, satria navesatra tamin'ity tovavy ity loatra ny adi-tsaina nahazo azy dia nanapa-kevitra ny hamono tena izy. Nieritreritra kely anefa ilay tovavy fa mialohan'ny hanantanterahana izany famonoan-teny izany dia nanantona tompona andraikitra iray tao amin'ny fiangonana kely iray izy. Fantany mantsy fa ny fivavahana kristianina dia mitondra fahafahana. Andro vitsivitsy taorian'izay tokoa dia tsapan'ilay tovavy saika hamonon-tena ny voka-tsoa azony raha nanantona ilay tompona andraikitra tao amin'ny fiangonana izy, ary toa nahamenatra azy indray aza ny anatanteraka ny fanapahan-keviny hoe hamonon-tena. Dia indro fa niverina tamin'ny loany indray ny fiainan'ilay tovavy. Volana vitsivitsy taty aoriana nefa dia nivadika ny rasa, satria toy ny toeram-pitsaboana aretina indray no nieveran'ilay tovavy ilay trano fivavahana, ka dia nataony sanatria ny hiverina sy hipetraka maharitra ao amin'ilay fiangonana efa nahitany soa. Eny fa na dia nanompo maso izany toerana nahitany soa izany aza dia tsy nataony intsony, nahasositra azy, ary tsy tazana tao amin'izany fiangonana izany intsony ilay zazavavy. Andro vitsivitsy monja taorian'izay anefa dia fantatra fa maty tamin'ny loza mpiara-kodiana tsy ravina tsy nampoizina ilay tovavy. Maty izy, tsy namono tena fa maty. Ry mpiaino an-tsaina, azontsika handraisana lesona lehibe tokoa izany tantara marina izany. Ilay raintsika any an-danitra dia tia hanampy sy hamonjy antsika hatrany, isa minitra, isa tsekondra, kanefa dia manana safidy isika na handray izany na handahy izany. Tsy ianao mantsy no mamaritra sy tompon'ny ampitso ary no avy, fa ny izao ihany no anjaranao. Fa iza no mahalala izay mahasoa ny olona amin'izao fiainana izao, dia ny andro vitsy nandalo foana izay laniny toy ny fihelin'ny aloka. Fa iza no ahalaza amin'ny olona izay zavatra ho avy anaoriana aty ambany masoandro. Izany voalaza ao am-pitoriteny toko 9 andininy 12. Dia mbola manazava sy manamafy izany ihany koa izay voarakitra ao amin'ny Jaona voalohany toko 2 andininy 17 manao hoe: ary mandalo izao fiainana izao sy ny filany, fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Amen. Miteny ny Baiboly hanisan'andro mofonaina, raisoao ampofaza malaina, fartomotrany andro izao. Fazer só Cristi
fifaliako nyewakakiny izy nony tantanay mampitony aty koampanay sy nandaminany fiainako sasianao lotiany hosakaiza maminy mahantovilayetena toerana no maniny namana tsy miavona tsy miatsara velatsy mahateo tindrindra hazo antoka faobiazana no azonao miaraka aminy fiakanana fahasambarana nyaminy fiarana tiako hozaray naminao indray ireo fanandramanatrizay faombiazana no azonao miaraka talilio amiko gety baiboly fandaharana iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana Isaia toko 7:20 faminaniana ny amlozanjoan'ny tiro midradradradra ianareo ry sambony tarsisy eo fa rava tiro ka tsy misy trano sady tsy azo hidirana intsony ao avy tany amin'ny tany kitima no nanambarana izany taminy mangina ianareo mponina morontsiraka ny mpandrato avy any Sidona izay mandeha eny ambonin'ny ranomasina no efa nampanankarenanao teny amin'ny ranobe ny variny sy ora dia ny vokatry ny elika nampiditra renao azy ary tonga tsenany firenena izy aoko menatra ianao ry Sidona fa ny ranomasina dia ny fiarovana mafy ao an-dranomasina efa niteny hoe tsy mbola niety-jaza na niteraka tsy mbola nitaiza zatovo na namelona virijiny rehefa retany Egipta izany dia torakovotra izy noho ny nanjoan'ny tiro mitaho any Tarsisy ianareo midradradradra ry mponina morontsiraka zao va no manjoanao rylay nravoravo izay efa naorina hatry ny fony fahagola sady nentiny tonga ny vahiny any lavitra any iza no nikasy izany amelezana ny tiro mpanome satroboninahitra izany mpanapaka ny mpandratony olo malaza amin'ny tany ny mpivarony Jehovah tompony maro no nikasa izany mba hampetriny ny fiavonavony voninahitra rehetra sy analana ny voninahitry ny olo malaza rehetra amin'ny tany ry Tarsisy zanaka vavy oka ianao hanafitra ny taninao tahaka ny ely fa tsy misy fifehezana intsony ny tanan'i Jehovah naninjitra tambony ranomasina nampiororony ny fanjakana Jehovah efa nandidiny amin'ny Kanana mba horavana ny fiarovany mafy ary hoy izy tsy ravoravo intsony ianao ry virijiny afa-baraka Sidona zanaka vavy miainga mitaho any Kitima kanefa na dia izany aza tsy ahita fitsaharana tsy akory ianao indro ny tanin'ny Kaldeanina
tsy firenena intsony izy fa nataony asiranina fonenany biby tiany nefitra. Manao tilikambo fitiliana izy ka mandrava ny lapa mpanjaka ao ary mampody azy ho korotam-bato. Midradradradra ianareo ry sambony Tarsisy eo fa rava ny fiarovanareo mafy. Ary amin'izany andro izany dia ho adinoina 70 taona tiro toy ny andron'ny mpanjaka iray. Ary rehefa afaka 70 taona tiro dia hiaran'ilay tononkalo ny janga manao hoe makalokanga ka mivezivezera ny tanàna ianao rikala janga adino. Mitendre tsara ka mahireza mivazovazo mba hatserovana anao. Ary rehefa afaka 70 taona Jehova hamangy ny tiro ka dia hiverina amin'ny filatangy izy sy hijangajanga amin'ny fanjakana rehetra manerana izao tontolo izao. Ary ny varony sy ny tangy azony dia ho hamasinina ho an'i Jehova. Tsy ho tehirizina na ho raketiny izany fa ny varony dia ho an'izay mitoetra eo anatrehan'i Jehova, ho anina mahavoky sy ho fitahiana mendrika. Antoko-pihira mahatony. Misy feo tsy mitatra mandona ao am-po, feo tsy mba miambatra maniry anasoa, fitahimpamonjena no tiany atolotra nefa tsy terena izay tsy rototra. Raiso fa fitiavana, Raiso asa sy mpandavana, Jesonay nanolotra ny ainy tsisy fetra no te androso sy hitoetra. Raiso fa fitiavana, Raiso asa sy mpandavana, Jesonay nanolotra ny ainy tsisy fetra no te androso sy hitoetra. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR Sampananteny Malagasy isan'andro amin'ny alalan'ny YouTube. AWR feon'ny fanantenana. Efa elany andrasana ilay tomponao, ny afaratany ampasana fitiavany anao. O valio lay fonity Jesu ny tanany, fa fitidory ny fitiavany. Raiso fa fitiavana, Raiso asa sy mpandavana, Jesonay nanolotra ny ainy tsisy fetra no te androso sy hitoetra. Raiso fa fitiavana, Raiso asa sy mpandavana, nanolotra ny ainy tsisy fetra no te androso sy hitoetra.
radio feon'ny fanantenana. Hampody ny fonony ray ho amin'ny zanaka. Hampody ny fonony ray ho amin'ny zanaka. Famelabelarana ara-baiboly mahakasika ny fiainam-pianakaviana. Iarahanao amin'ny pasteur Tsereta Ludovic miaraka amin'ny feon'ny fanantenana. Faly miarabinao indray zahay ry mpiaino jaina satria mbola nomen'Andriamanitra tombona andray sika androany ka tafahona eto miaraka hijery indray ny sitrapon'Andriamanitra amin'ilay taridalana izay nampitondraina ny lohateny hoe hampody ny fony ray amin'ny zanaka. Inonay fa efa be deaibe ny toromarika voaraisika teto. Izany na sy zany amin'ity farany ity dia mbola manana toromarika homenasika ny soratra masina. Nazavaina teto fa mampahafantatra sika soratra masina fa raha ny tena sitrapon'Andriamanitra dia tsy tokony ho tonga amin'ny fisarana mihitsy ireo mpivady izay efa nakamban'Andriamanitra. Raha tsy amin'ny fotoana hahafatesan'ny iray amin'ny mpivady ihany. Sokajiny soratra masina amin'ny kilasy ny olona mafo, ny olona tonga amin'ny fisaram-panambadiana. Ary nasongadina teto fa misy ratra mandrakizay amin'ny fony roa tota ny fisarana na dia mety hisy manamafo aza. Mena torevitra ihany koa isika mba hisoroana n'izany fisarana izany tsy hitranga amin'ny fifandraisam-panambadiana. Raha tsy haivina izay torevitra izay dia ireto: karakarao tsara ny vadinao na amin'ny lafiny ara-batana io na amin'ny lafiny ara-panahy. Aoka tsy hiandry olana efa saritra vao mifampidinika. Raha azo atao dia soroa izay mety olana mitranga, mifampiresaha raha vao tsapa fa mitady hisy olana ny fifandraisana. Ary farany aoka ny mpianakavya indrindra ny mpivadya hanana fifandraisana tsara amin'Andriamanitra. Amin'ity anio ity indray ary dia tiako ny misarika anao amin'ity toe-zavatra ity. Ny lasibatry ny Satana laharany voalohany ankehitriny dia ny ankonana. Satria raha tafasaraka amin'Andriamanitra ny ankonana dia sy ho tanteraka ny fikasan'Andriamanitra izay nanomana fiainana mandrakizay ho azy ireo. Mandroso endrika olana maro eo anohiv'ny ankonany Satana mba hanankorontanana ny fianakaviana. Nalasaka Satana tamin'ny fifampialonana tamin'ny folentika Kaina sy Abela izay piralahy. Nosarahany Satana tamin'ny ankonana ilay zanak'Adala mba hitady fahasambarana ny ivelan'ny fiainana eo anivon'ny ankonana. Nomeny Satana fisainana diso i Absaloma ka nijoro ho fahavalon'ny rainy noho ny fitiavam-pahefana. Isika olombelona koa aza dia nisaraka tamin'ilay Andriamanitra ray isika vokatry ny fahotana. Rehefa mitranga ny olana eo anivon'ny ankonana dia matetika ahitana tsy fifanajana eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Satria tiany Satana mba tsy hiaina sik'olombelona ilay voasoratra ao amin'ny didy 5 amin'ny didy 10 manao hoe: manajany rainao sy ny reninao mba ho maro andro ianao amin'ny tany izay omeny Jehovah Andriamanitra ho anao. Exodosy 20:2-12. Izany lohateny izany indray no iarahantsika mijereto androany hoe manajany rainao sy ny reninao. Fa melohan'izany mbola manasanao izahay iaraka hivavaka aminay. Andriamanitra rainy masina ho sotranao indray izahay satria menao fotoana indray androany hiaona eto hamantatra ny sitraponao. Andinika lohahevitra anankiray ampitondraina ny lohateny hoe manajany rainao sy ny reninao. Nonay fa miaraka aminay eto ianao Andriamanitra ary sokafo ny fonay ampitoera ao anatinay ny fanainao masina ka ny teny avy aminao dia mba hahatonga anay ahazo hery sy fitahiana ary hahatonga anay ho zanakao ho voninahitra anaranao rery any. Tononay izany vavaka izany ny anaran'i Jesosy. Amen.
Manan-kery amin'izay olon-dehibe ambony taona rehetra io didy 5 io ry mpiaino jaina. Fa sy izay niteraka ihany. Rehefa naneo tsy fanazana any Elisa ireo zatovy tao amin'ny tanàna iray, dia niara-ny ozona avy tamin'Andriamanitra satria tsy nakasitrahan'Andriamanitra ny fietsika nataony. Tiako moa ny iaraka hamaky an'izany aminao, indrindra ho an'ny ankizy sy tanora, mba tsy sanatria tahaka izany ireo ankizy ireo. Indraindray tokoa masy dia misy ny fieverana fa ny niteraka ihany no tian'ny soratra masina amin'ilay hoe ray sy reny ho resahana. Kanefa dia ampahafantarin'ny soratra masina siketo fa ilazana an'izay olon-dehibe rehetra ambony taona no ianao izany. Ary inona fa tsara ny iresahsika sy izerevasika an'izany satria zava-dehibe loatra ny fifanajana eo amin'Andriamanitra. Zao ny voatantaran'ny soratra masina mahakasika an'izany. Mpanjaka faharoa, toko faharoa, 2:17 sy 4:20. Ary dia niakatra avy tao izy ka nakany Betela. Ary no niakatra eny an-dalana izy dia indreo nisy ankizilahy madinika nivoaka avy tao an-tanàna ka nanakora azy hoe miakara ry laisola, miakara ry laisola. Ary nitodika izy ka nahita azy dia nanozona azy tamin'ny anaran'i Jehova, ary nisy bera 2 avy tany anala na miravira 240 tamin'ireo ankizy madinika ireo. Tasika amin'izany fa tsy akasitrahan'Andriamanitra ny tsy fifanajana an'ireo ray aman-dreny ireo na dia ny tsy niteraka aza. Fa rehefa olona ambony taona no ny tena zany dia mendrika azy ny fifanajana. Afaka sokaziana tahaka izao moa izany hoe antsoina hoe ray aman-dreny izany. Ny sokaziny voalohany mazava ho azy dia ny ray aman-dreny niteraka. Ny sokazy faharoa dia ny ray aman-dreny manam-pahefana, na fahefana ara-pivavahana zany, na fahefana ara-piarahamonina zany, na fahefana ara-panjakana. Ary ny sokazy fahatelo dia ireo olona zoky olona na ambony taona no ho ny tena. Ko raha ny faminanena amin'ny fampodiana ny fony ray amin'ny zanaka sy ny fony zanaka amin'ny ray no resahana, dia fanavaozana ny fiarahamonina ankapobeny mihitsy no tiany soratra masina ho resahana amin'izany. Tian'Andriamanitra mba hanjaka ny fandriam-pahalemana ny fiarahamonina eto an-tany ry mpihaino ajaina, ary ny fiarahamonina eo anivon'ny ankonana no fony zany. Rehefa salama io fony fiarahamonina io, zany hoe ny ankohonana, dia salama ny vatany manontolo dia ny fiarahamonina hafa rehetra zany, na ny anam-piangonana na ny tanàna. Amin'ny lafiny fandraisana eo amin'ny fiarahamonina samby olombelona, mitotongana ny fiarahamonina ankehitriny, tsy misy intsony ny fanajana manomboka ao an-tokantrano ka hatrany ivelany eo amin'ny fiarahamonina, dia fiainana samy maka ho azy no matetika misy. Ohatra tsotra isarenan'ny saintsika ngamba dia zao: efa tanora visy no mbola mampiseho fahalalam-pomba ankehitriny rehefa mifanerasera amin'ny olon-dehibe. Besaka no saha mampiasa voambolana tsy manaja rehefa miresaka amin'ny olon-dehibe. Misy ny tsy mahalala manao azafady na mba ilalana intsony. Misy ny efa tonga mifahasasaina mamalivalo olon-dehibe aza. Fietsika mifanohitra amin'ny didin'Andriamanitra nefa zany satria tsy fanajana ry mpiaino ajaina. Eo amin'ny lafiny fifandraisana amin'Andriamanitra, izay iray mpamorona antsika koa, efa tanteraka izao ilay voalaza ny faminanena manao hoe tsy manaza izay masina. Ankehitriny hadino na efa tsy nitsoniavina ny fahamasina n'ilay Andriamanitra ray zanaka fanahy masina. Mazava ho azy moa no tena antony zany. Rehefa tsy voataiza amin'ny fahatahoran'Andriamanitra ny olona, dia mazava ho azy fa tsy hisy ho hevery no mendrika haza avokoa ny zavatra hafa. Ka ny ray aman-dreny aza dia tsy hajaina. Adino fa izany ray aman-dreny zany no nahitana masoandro, toy izany koa ilay Andriamanitra mpamorona an'izao tontolo zao. Iza no tokony antoko amin'izany? Samy manana ndraikitra amin'izany na ny tanora
na ny olon-dehibea indrindra fa ireo mpanabe. Besaka loatra ny kolosaina zay ilomanosany tanora ankehitriny koa dia arapaka hatramin'ny fomba fisainana mety hitondra loza eo amin'ny fiarahamonina. Milomano amin'ny fijerena herisetra amin'ny fomba ankolaka ny fiarahamonina ankehitriny amin'ny alalan'ny fijerenan'ireo horonan-tsary miesika isan-karazany ireny. Ampahany besaka amin'ny horonan-tsary vokarina ankehitriny dia saika ahitana herisetra, ao ny herisetra ara-batana, ao ny herisetra ara-pietseha-po. Ekena fa tsy marina izy ireny kanefa misy hery miasa mangina anovany fisainana ho amin'ny faharasiana ihany izy ireny, ary ny manahirana sy tokony hitandremantsika dia tsy mivantana izany fa toa hoe omeny fahafinaretana ianao, atao hoe fakana fahafinaretana izy ireny, kanefa misy lesona rasy ampidirin'ny satana amin'ny fomba tsy takatry ny saina, manova ny sain'ireo tanorareo ho tia herisetra. Besaka ny tanora ny lasa tia herisetra vokatra izy ireny, satria namboarin'ireo sary besaka mandalo eo amin'ny masony saina, any ka lasa manaiko azy ny mahara-dalàna ny fanatanterana herisetra. Anisan'izany ny herisetra ara-pietseha-po, ka tsy mahasiaro sahirana dia hanao teny mandratra na tsy manaza ny olona miaina amin'izy ireny. Noho tsy fahafehezantenan'ny tsirairay mba hitandrina sy handanjalanja amin'ny fitobaka ireny horonan-tsary ireny eo amin'ny fiarahamonina dia potika ny fifandraisana ankehitriny. Tsy misy intsony ny fifanajana ary mampalahelo fa manomboka mielipatrana amin'ny lafiny rehetra izany. Ny fitobaka ireny horonan-tsary ireny ry mpiaino zaina dia misy anjara besaka avy amin'ny satana anam-pitena ny ara-panahy ny olombelona. Sy ny tanora ihany fa na dia ny olon-dehibe ihany koa dia mety ho tratran'izany. Tsy milaza zahay akory fa rehefa horonan-tsary dia rasa avokoa, fa ampahany besaka amin'ireny dia tena mitondra fanabeazana rasy ho an'ny fiarahamonina. Matetika koa dia mifangaro ao ny tsara sy ny rasy. Fomba ny satana moa ny toy izany, ampiarahany ao amin'ny tsara ny rasy, toy izany koa ny fahamarinana sy ny diso, satria fantany ny olombelona fampanota dia mora voasarika amin'ny rasy na dia ampiarina amin'ny fahamarinana izany. Na dia mianso zao Andriamanitra hoe zay mino sy atao batisa novonjena dia matetika dia mbola be ny mangatakandro misalasala satria variana amin'izay fiainana sy dia tsara izay. Ary mbola mafisinay eto moa fa mbola mianso anao foana Andriamanitra manjaisa fanapahan-kevitra tian'Andriamanitra ny ankohonanao mba hiaina fiadanana miaraka aminy. Koa ny torohevitra dia zao: aoka ny fahamarinana no fantarina dia ho voaro amin'ny rasy ianao. Indraindray manso ohatrany hoe misy moa mampiasa tokosy andiny misy hoe fantaro ny zava-drehetra. Aoka mba ho jerena amin'ny tontolo-keviny. Milaza an'izay tokoa ny soratra masina fa misy tontolo-kevitra manokana no antony ny ilazana an'izany, fa sy sanatria ampirisika ny olombelona mba hanandrakandrana ireo zava-drasy rehetra. Lanzalanzao ihany zay jereny maso, indrindra ny mahakasika n'ireny horonan-tsary miesika ireny, fa sy izay horonan-tsary izay heverina fa mitondra fahafinaretana sy natao hialana voly dia harapaka avy, fa tsy mba hasiana fanasivanana. Fa aoka ny tenanao mihintsy no mba anana toetsaina mahay mifantana sy manasivana zay zavatra mba tsara ho jerena, mba tsy hanimba ny ara-pananao. Raha ny tena tsara aza dia aoka hihonina amin'izay voasoratra ao amin'ny soratra masina ny ankonana rehetra. Misy tantara maro mahafinaritra ao amin'ny soratra masina ry mpiaino jaina. Ampianarana sy hitaizana ny ankizy reny sy ny tanora ihany koa mba hahatonga azy ireo olona vonina mahay manaja. Afaka manampiny amin'izany ny sampana maro ao amin'ny fiangonana, ao ny sampana miadidy ny ankizy, ao koa ny sampana miadidy ny tanora, ny sampana miadidy ny vehivavy. Ary misy boky marasina maro ihany koa hanampy ny ankonanao, natao ho vakinao mba hanatsara ny ara-panahy, izany hoe ho amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Mety androany ianao vao maheno an'izany toromarika izany fa mbola averina
izahay noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia vonina ifanampy aminao amin'izany raha toka mba maniry ianao hiezaka ny mba hiaina araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ny didin'Andriamanitra didy 5:10 koa dia miaraka amin'ny fampanantenana fitahiana satria zava-dehibe loatra. Zao moa ny voalazany zany didy zany. Exodus 20:2-20. Manazany rainao sy ny reninao mba ho maro andro ianao amin'ny tany izay omeny Jehovah Andriamanitra ho anao. Exodus 20:2-20. Nampanantena Andriamanitra fa ny olona izay mahay manaza dia ho maro andro iainana. Mety hifantoka amin'ny fiainana etan-tany fotsiny sika amin'izany fanambarana zany, fa tiana ny mampafantatra fa tsy izay ihany, fa vonina anome antsika tany hiainana fiainana mandrakizay ihany koa Andriamanitra, ka isany miantoka an'izany ny fahaizana manaja ray aman-dreny. Ary izany no antony ny resasika kely mahakasika an'izay teto tamin'ity anio ity. Inona fa andray fanapahan-kevitra tsara ianao mahakasika an'izany satria mbola veriko matetika teto fa tian'Andriamanitra ny ankonanao ry mpihainao jaina, tiany mba hitoetra ao amin'ny ankonanao ny fiadanana izay tononony ao amin'ny soratra masina. Afaka fitinina amin'ny torevitra tokana ry mpihainao jaina ny zavatra rehetra ny velabelarina teto, dia ny mba hananantsika fifandraisana tsara amin'Andriamanitra. Ny fananantsika fifandraisana tsara amin'Andriamanitra ihany no hihantoka ny fahasambarana sy ny fahasaran'ny rivim-piainana eo anivony ankohonana. Tadidio fa mandefa mpaminany mihitsy Andriamanitra satria manomboka tsapa fa misy elanelana ny fandraisana eo anivony ankohonana. Fomba fiady ataon'ny Satana moa izany mba tsy hahafahan'Andriamanitra mandrosaka fitahiana ho an'ny fianakaviana. Ny teny farany tena iambara zany mba ho saisain'ny fianakaviana rehetra eto am-pamaranana dia Andriamanitra no nanorona ny ankonana ka aza miezaka miady irery amin'ny fiatrena ny fiainana, fa manatona amin'ny fomba manokana an'Andriamanitra. Raha tao amin'ny teny maizy dia miezaha mandraisa fanapahan-kevitra ny ankonana rehetra irosa amin'ny fanolorantena ao amin'ny ranon'ny batisa mba ho tena zanak'Andriamanitra. Zany no famonjena azo antoka anoerana ny famelezan'ny Satana ry mpihainao zaina. Ny famelezan'ny Satana izay tsy hoe mampitahotra fa hiamafy foana eo mandra-pahatonga ny farany. Tianay ny tokantranonao mba hanjaka ny fiadanana, koa dia mbola mamerina ny anso avy amin'Andriamanitra ho an'ny tokantranonao zahay eto am-pamaranana. Nazava ilay voambara teto ho an'izay efa nanaraka fa na voandroaniko eo na maheno dia zao ny voambara ao Marka 4:5-10. Zay mino sy atao batisa no vonjena. Efa olona be dehibe no nandray fanapahan-kevitra ny roso amin'izany. Tian'Andriamanitra koa ny ankohonanao mba hiroso amin'izany androany. Ary na dia tsy mifanatry tava sika rehefa hivavaka eto izay eto am-pamaranana, dia fanirinay ianao mba hiaraka hitsangana aminay na andohalika mihitsy aza, ka dia mba hiaino ny bisiky ny fanahy masina ho an'ny ankohonanao, ka andray fanapahan-kevitra tsara dia ny fanolorantena ho amin'ny ranony batisa izany. Hiaraka hivavaka ho anao ary zay eto am-pamaranana. Andriamanitra rainay masinao, saotranao zahay raha nomenao fotoana maromaro ny arahana teto na mantatra ny sitraponao tamin'ny alalany ity taridalana nampitondraina ny lohateny hoe hampody ny fony ray ho amin'ny zanaka ity. Inonay fa be dehibe tokoa ny toromarika avy aminao nomenao teo araka ny sitraponao, ary ny ansonay ianao mba hampiatra azy ireny. Be dehibe ny nandray fanapahan-kevitra, vavaka manokana ho azy ireny zahay, na ny efa tany aloha na ny androany, mba tsy hisaraka amin'ny ankonan'izy ireo tsony ianao fa hitoetra ao. Ary indrindra ireo nandray fanapahan-kevitra n'olo tena ao amin'ny ranon'ny batisa, ianao tompony, ianao ny fandaminana rehetra, ka dia mba
tsy ho elaintsony dia ho tanteraka izany ho voninahitra naranao ireny. Aza vela ho voasakasakany izay mety sakasakana ataon'ny satana izy ireny, fa amin'tian'io ty ihany dia tarito ny fanainao masina mba hianso ny lahara-taribia izay efa nomena teto amin'ity famelabelarana ity, hahafana mandamina ny anatanterana ny batisana izy ireny. Na dia isaraka azy zahay dia zahay no isaraka, fa aza mahafoy na mahasaraka nireo ankonanareo ianao, fa dia mba ny fandrinay dia toetra mandrakizay ao antokantranony ianao, ary isany andova ny fiainana mandrakizay koa izy ireo ho voninahitra naranao rery any. Tononay zany vavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny namanao ny pastora Tsereta Lidovika ihany no miaraka taminao teto nandritra ny fotoana maromaro. Eto dia voatery sy maintsy saraka sika, kanefa raha mbola misy moa fanontaniana manitikitika, raha misy zavatra tiana ifampiresahana, dia afaka mianso n'ilay lahara-taribia izay efa namena tamin'ity fandarana ty ianao mba ahafahasika manohy ny fankafantarana. Ary ny fandrinay aza dia tsy saraka intsonsika, fa efa nakamban'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny teniny ka dia aza misalasala miantsoanay, ary fandrinay koa ny ahafantatra anao ka dia mirary soa ho anao. Zahay no mety tsy aona aminao intsony, fa mbola manentana anao, aza misaraka amin'ity onjam-peo ity. Giovanni. Misy feo mipitsika mora tsy miato, feo malefaka feno fity sy tambitamby, miantso hoe anakatolori, atolori ahiny fonao, fa omeko anao avokony fiadanako. Hatrizao ao no mbola miandry fona, nianoloranao ny tenanao sy ny fonao, aza lavinao izany feko zay mibitsika amponao, oekefa usambajanao riulunao, oekere Jesu azambamana mafinifu, umewazi itundrani fiainana, azalavina wizani femi zanibitsika wampunao, oekefa usambajanao riulunao. AWR téléphone 034 06 797 62 033 07 170 70. Feli tumpudu miantsoanao siliatu,
vareza ry olombelona tianyanao eny tiany tokoa ka tiany hatramin'izao izy nona foiny any amozy anao oekere jeso azamba mana mafiny fo omeo azy hitondrany fiainanao tianyanao eny tiany tokoa ka tiany hatramin'izao izy nona foiny ainy amozy anao oekeo re jeso azamba mana mafiny fo omeo azy hitondrany fiainanao tianyanao eny tiany tokoa ka tiany hatramin'izao izy nona foiny any amozy anao izy nona foiny any amozy anao amozy anao fa hoy jesosy mankaneza ty amiko mankaneza ty amiko ianareo izay miasa fatratra ianareo mavesatr'entana valabalaka sasatra kivikivy oroory toa tsy manana maharana fa iza jesosy no anomeny fitsaharana mankanesa ty amiko ianareo be lolo-po ianareo izay mitapikitra amin'ny zavatra oloha tsy mahita fiononana tsy mahita hasambarana za voninkanome hanomeny fitsaharana mankanesa ty amiko ianareo be fialonana mivonto fora misy ambinina tsy mba manaka antsonana za sekoly tsy mamitaka modely tsara ianarana no sady voninkanome hanomeny fitsaharana mankanesa ty amiko ianareo tiadiady andromely lavare dia hivarinana ny ankady ny fitiavako tsarofy tsy mba misy fiangarana tianarina hatrany hanomeko fitsaharana mankanesa ty amiko ianareo izay mitomany ka tsy mino fa izany no nidinako eto an-tany ny amafarano maso ny anolotra fiadanana ny hitondra ny olo-tsasatra eo anivom-pitsaharana izay mavesatra rehetra ny ota maro sesehena ny fanenjehana koa aza mahatonga hosorena atsy-pazo aty daholo izany no nitondra azy izany no efa nomboina izany no efa voasasy ny fitiavako anao no nandozako ny raiko ny fitiavako anao no nanolorako ny aiko ny fitiavako anao no hitondrako ny otanao ny fitiavako anao no hitenenako izao dia anao ny safidy eny anao mangarangarana fefa vonina tanteraka ho anao ny fitsaharana atolory izay mavesatra io no any sisandrasana amin'izay na eto na any fanananao ny hasambarana mpanoratra RTN antokopihira ny obo farany
jeso antsorizy zawe famariana toko antsore aza misalasala tondony le izy za indre favononizy iaino mivavaka tsy efa WR koa ny zazara andao balaky aza mirenireny mitady zay tiana aza avezivezy mifosy fanaina kindrindra de jeso lay tompona tsy mba mandao mihitsy tsy sasatra miandrana tsy lavitra anao re tsy lavitra jeso antsore izy zawe antsore aza misalasala tondony le izy za indre favononizy iaino mivavaka samirepirepi mitady ny tena so mivolasiarena de samy olo toko katsao mitsarindrindra mitoetra mandrakizay tananakanto loatra itoeranao ratrizay ireno tsarindrindra tsara mandrakizay tsy mba vidiambola fatolotry ny raha hoan'irehetra mino tsy volony bebaka de tsy mahisy adino fa samy ho sambatra AWR feon'ny fanantenana faniteninao no fahamarinana taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana misaorana ny raintsika ny an-danitra noho ny tombolano volomeny azo antsika mianatra ny teniny mbola mifantoka amin'ilay fifanantinana lehibe ny fianarantsika ny lohateny izay anasananao mandritra ny andro vitsivitsy dia manao hoe finoana na inkidona na inkitranga engany hampitombo ny fiainantsika ara-panahy izao fiarah-mianatra izao iaraka aminao eto ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy
andesika ivavaka ety am-panombona. rainay izay any an-danitro isaoranay mandrakariva ianao noho nanomezanao ny teninao izay fanilo sy fanazavana ny lalànay. Angatahanay ny fananao masina, atakaranay ny tianao ampitaina aminay amin'ny alalan'ity lesona ity. Ampy koa izay ho mpakatony teny fa tsy ompian'ny mpanadino. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Inona fa tsy vaovao aminao ny andiny fototra ataontsika tsenjery dia ny salamo fa 9:1 farak'ambin'ny andeha rahantsika manono io andininy io. Salamo fa 9:1 farak'ambin'ny ato am-poko no iraketako ny teninao mba tsy hanotako aminao. Ato am-poko no iraketako ny teninao mba tsy hanotako aminao. Nisy lesona lehibe navelan'ireo mpanavao fivavahana izay ilaintsika amin'izao taonjato faraky amin'ny 20 zao. Tsy ino izany fa ny fananana tanjona teo amin'ny fiainan'izy ireo. Matoa ireo olona ireo sahamaty tamin'ny foto-kevitra njoroana dia satria nisy zavatra nikendren'izy ireo. Nisy psikology amerikanina anankiray natsoina hoe Philip Kussman niresaka ny amin'ny olona tsy manana tanjona eo amin'ny fiainana tao amin'ny boky mitondra ny lohateny hoe The Empty Self. Lazainy ao fa ivelambelany ny finoan'ireny olona ireny. Tsy ahoan'izy ireo loatra hoy izy ny zava-manandanja marina ary tsy misy na inona na inona hitany omendrika ny amoizan'ny ainy. Noho izany dia zara raha manana antony havelomana koa izy ireo. Samy hafa tanteraka amin'izany nefa ireo lehilahy sy vehivavy ary ankizin'ny fanavaozana ara-pivavahana. Nanana tanjona maharitra mendrika ho an'ny antom-piainana izy ireo. Nanandanja lehibe ny zavatra ninon'izy ireo ary tsy nekeny velively ny anao marimaritra iraisana andotona ny fahamarinana. Tsy azony sarahana tamin'ny finoana ny orenany. Ny fandavan'izany finoana izany dia fandavana ny maiza azy ireo mihitsy. Nanana fiadanana anaty izy ireo na dia nanoloana ny fahafatesana azy. Inona ny toeran'ny fahamarinana ara-baiboly sy ny fananana tanjona marina ary ny tena hevitry ny fiainana raha tarafina avy amin'ny ohatra navelan'ny mpanavao fivavahana ho tadiavintsika ao anatin'ny andro vitsivitsy ny valin'izany fanontaniana izany. Anomana antsika eo amin'ny fotoan-tsarotra farany ao amin'ilay fifanandrinana lehibe fanaovan'ny tsara sy ny ratsy ny fatakarana ireo fahamarinana mandrakizay ireo. Tsy mbola tapitra ny ady izay natomboko ireo mpanavao fivavahana mahery fo ireo ary nantsony isika andray mifaneva eo amin'izay nampitany izany tamintsika. Tahaka azy ireo dia afaka mahita an'Andriamanitra sy ny fahalebiazany koa isika izay ampihitrentsika ny zavatsarotra rehetra. Andriamanitra no ilay mampisy heviny sy tanjona ho an'ny fiainantsika ary tsy misy na inona na inona eto an-tany mahavita izany amin'ny fiainantsika. Koa mahery zary miaramilan'ny azo fijaliana ary asan-drato avo ny fanevany fahamarinana fa akaiky ny fandresena. Farana sady ny fiarantsika mianatra androany manome fotoananao amin'ny fizarana manaraka ny mpiara-mianatra aminao Kalebo Ndretsikivy. Dominique sy Emer Vonjy. Soratra ihany no tsy ahiviko eto izaho, ikorontana ny tany lavo izao rehetra izaho. Very hevitra daholo zay milaza ho mahay, hisy aretina mandoza mbola tsisy hatrizay. Fanareo vahoaka sisa hosedrany ihany ko, fahorinana ny kisa mbola hitranga etoko. Marireo olo afity zay ho foafitaka, fanialany ireo dity niala izy misitaka. Fa ianao io manahoana bolitsoro foana ve, na handrava manolona ireo sedra marobe.
hoantsiky izay tavela mbola verinay iany fa ny tompo tsy mahela reo teny fikasana zay lay onjany fanantenana fanareo vahoaka sisa hosedrany ianiko faorina naninkisa molitranga etoko marireo olombo fity zayo foafitaka fanyalany ireo tity miala izy misitaka vayanayo manahona politsoro fona ve nahandrava manolona ireo sedra marobe hoantsiky izay tavela mbola verinay iany fa ny tompo tsy mahela reo teny fikasana fa ianao manahona bolitsoro fona ve nahandrava manolona ireo sedra marobe hoantsiky izay tavela mbola verinay iany fa ny tompo tsy mahela reo teny fikasana hoantsiky izay tavela mbola verinay hasany fa ny tompo tsy mahela reo teny fikasana Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feony fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany. awr.org na feofanantenana.org.